ho amintsika manankarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesu Kristy tompontsika. Amen. Mivavaka isika dia raha sy misaotranao zay raha eo no ty andro sabotsy 9 oktobra 2024 ity zay anoloranao anay indray ny mofinaina zay sahaza ho anay amin'ity andro ity. Dia oka ny firinao rerany no anakoako aty ambonay ary ny teninao ane anolona anay sy anangana anay zay lavo ny fotana ka atonga anay iorina tsara aminao Jesu Kristy lay anananay ny fahavelomana. Dia mitenena anao Jesosy fa voninkenao anao zay olonao amin'ny anaranao naovanay izany. Amen. Ny anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro sabotsy 9 oktobra ity dia filazantsara araka Luka toko 2:12. Luka toko 2:12 ngaisina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 1:12 mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanao fanoharana tamin'izay nasaina nahita azy mifidy ny fitoerana aloha ka nanao tamin'ny hoe raha misy makanao ho any amin'ny fampakaram-bady aza any amin'ny aza nipetraka eo amin'ny fitoerana aloha fa ndao sy olona nalaina zay mihaja kokoa no ianao. Ary avy zay nanasanao sy izy ka ilaza aminao hoe mitoerana io olona io dia menatra ianao ka hifindra ho any amin'ny fitoerana aoriana indrindra. Fa raha misy manasanao mandehanaka mipetra eo amin'ny fitoerana aoriana indrindra ary efa tonga lay manasanao dia mahazo manao aminao hoe isakaiza mandrosoa etsy alolo koa dia azo aja eo mason'izay rehetra miara mipetraka mihinana aminao ianao. Fa zay rehetra manandra tena no aety ary zay manetry tena no asana. Ay masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity asehony ny toe-tsaina entina manatrika ny fanasana. Zay asaina dia manana toerana manokana ao anatin'izany fanasana izany. Ka raha nasaina ianao ka mbola tsy fantatrao zay tena toerana misy anao dia alao mipetraka any amin'ny farany indrindra. Ka zay olona manasa anao no mahita anao hoe mipetraka amin'ny toerana farany indrindra ianao, izy no tena anao hoe mandrosoa alolo kokoa. Isakaiza mandrosoa etsy alolo kokoa. Zava-dehibe ny fantatry ny olona tompony fanasana izany. Tena zava-dehibe satria izy mihitsy miteny anao hoe isakaiza mandrosoa etsy alolo kokoa. Koa Jesu Kristy manasa anao mba hiomby tatavatra aminy. Ka raha tena hitany ianao vonona tokoa hiatika amin'izany fanasana izany dia hitenenina hoe isakaiza mandrosoa etsy alolo kokoa. Amin'ity andro ity ataovy fantatry Jesosy ny fahavononanao hiatrika ny fanasana sy iray latabatra aminy. Aseho ny temponao fa vonona dia vonona tokoa ianao iray latabatra aminy. Fa hitenenana hoe isakaiza mandrosoa etsy alolo kokoa. Dia ho zany tokoa anie zasy ianao rehefa miomby tatabatra ny tompo tena tsy aho anana fahavononam-panahy, fahavonona-tsaina, fahavonona amin'ny lafiny rehetra hiatrika izany fanasana zay anasan'ny tompo anao zany. Dia hitenenan'i Jesosy ianao isakaiza mandrosoa etsy alolo kokoa. Ho amintsika rehetra anie zany tenin'Andriamanitra zany. Amen. Misaotranao zay raha eo fa ampianarinao manakariva amin'ny alalan'ny teninao. Dia oka ianao no anitsy ny temponay sy ny toe-tsainay mba hatonga anay toetra tsara amin'izay tena kendrenao amin'ny fiainanay isan'andro. Dia tefeo amin'ny alalan'ny teninao zay tompo. Amboary zay olona araka zay taponao. Indrindra efa manatrika ny fanasana
tsy hanasanao anay. Sitrakai ny ary vavaka hoe ianay sy ny an-danitra. Masina ny naranao, ny tonga ny fanjakanao. Atao ane sikaponao ity tany tahaka ny an-danitra. Iny anina sazo anay ary mamilany elokay tahaka na milanay tsy menoka taminay. Aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ngatsy anao ny fanjakana sy hery ary voninahitra manakizay. Amen. Mesy ny tsotra ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra ny fahalalana rehetra iary ny fonareo sy ny fitondrany Kristy Jesosy. Matoko sy ny antsanareo sady izy ihany nanefy izany. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.